atolotry ny XL raha teo anao mandrisy ty herinandro ty. Ny tantara amin'ny toy mitondra ny lohateny hoe ilay fasan-drabemalo nosoratany RMK Rovaniaiko. ireo mamelona ny tantara RMK Rovaniaiko, Michel Arandriambelson, Adèle Raharso, miaraka amin'ny Citoyen Arnaja, Daniel ary Rafael Larson. Nandrek feo sy nandrindrana teknika Stéphane Rakotomanana, Nana Totosa, Anny Kononofy. Misy tena mafiloha mihitsy eto amin'ity tanànatsika ity raha matoa ty. Aiza ve ka impiry tenena hoe tsy maintsy mandala tao fizahana tao amin'ny commune na ny vahiny izay tonga nefa mbola misy miditra tsokotsoko ihany. Ka reto sefim-pokotany reto mihitsy ane reny no tena mafiloha e. Tsy mba mamitenenina fa manao izay tiany sitrapony avokoa. Fa tsy maintsy ahazo izay anjarany avokoa reo ka. Tsy mahalala ny radimy anga. Jereo fotsiny aloha izay fikany rea. Rehefa tsy milamina dia tonga dia ataovy amin'ny fanaovana azy. Ianao indray ve moa no atoro an'izany? Tsy atoronao amin'izany mihitsy re zary mira. Talentako io ary tsy sangisangiako mihitsy rehefa miseho mafiloha. Fa ianao tia marina ve zany ry dimy dia tsy ho afaka amin'ny fanompoana ny Rabemalo ity mihitsy a? Poa, aza miteniteny foana ry mira. Everinao falany tamin'ny fifidianana iny anga ratsy teo Rabemala. Dia lasa mpanao mpisampy izany ny be ny tanàna Ambohimasinako. Fa tsy zarery raha matoa ty fa atsika mihitsy a. Aza manala teny eo ty ianao. Ary karakara ny sakafo fa mbola be no eritreretiny. Za angamba tsy azo tomana fa aleo alaiko ny sakafonao. dia ahoana lesy Serge? Manahoana kinareo a? Naso namana vaovao be tsika izany a. Ie, fa somary sarikina kely izy io. Hitako ny tsy miteny mihitsiko. Mitady indray ny akama. Fa izany aloha ihany fa misy taratasy avy any amin'ny tany an-tsekoly ity ry Serge. Ela mantsy efa efatrandro izay tsy nianatra dia tsy mahara-baovao tsony. Hoe aky jereko izany. Ty sa efa namaky an'itindry? Ie, efa mivakiako ihany fa vao tsy dia fahita firy no hitako tao e. Fa tsy dia fahita firy ahoana aky a? Ka anao stage any amin'ny toerana voalaza io nsika e. Nefa tsy eny amin'ny CSB2 no mahazatra antsika fa aiza aky? Eo amin'ny commune hono e. Manao test médical an'izay vahiny miditra ao amin'ny toeran-tanàna io. Ka inona koa aky ny stage atao amin'izany a? Sa misy vahiny tonga foana eo amin'ilay commune isan'andro? Ka izay indrindra anie ry Serge, rehefa misy vahiny tonga ihany no tsika vao miasa. Nefa ne dia taratasy niaraka tamina lela vola maromaro ty e. Izany hoe efa tamin'ny karama zany? Mety izay ngamba. Ko maninona ny tsy reny dokotera efa zatra raha reny ny makanka? Dia tsy haiko lesy fa dinidino tsara dia tonga avy any Andramose hono izay voniny. Mba ela kosa zanako izany vao tonga ka. Aiza ve ka efa tamin'ny Enarivo ny ala tany Antananarivo dia izao mbola tsy tonga ihany. Izy koa nefa ny tenenina hoe aleo mikadina mazava ty e. Ny azy dia izao anao lavalina izao ihany. Ry neny a. Mety izany kosa nga misy ka. Ie, izy koa izay e. Mandro soana ka. Manahoana neny? Ary midiraingana rehefa azy ilozanao miana aneo e. Ohatray, ve ka misy namana ianao e. Mandro soa retsy a. Ny arabanay tsy valendronena fa ny trano ihany nataony tsara hity. Fa misy inona ry neny nitaotry ny kôtikôty be izany ianao a? Tsy nisy nanaraka ve nareo anaka? Izy nanaraka anay eo ry neny a. Andro efa alina be zao. 12 alina anie zao e. Ko raha tsy mpamosavoka ivoaka amin'izao. Ka izay indrindra mantsy, amin'ny mahala ny andro mahatonga manontany anao e. Satria ny alina manko ny tsy mba namanako. Fa nga mbola tsy milamina ihany ny tanàna tika. Anga, aleo alaiko ny sakaminareo dia matory avy efa rerakinareo e. Raha-pitsika amin'ny resaka tsara.
fanga efa vosady ry mika. Fa inona no makakanao amin'izandrony eny? Ny zanaka neny tokony foalohany eny. Sady efa zatra mifomaraina koa dia tsy mety intsony. Ka na zany azy olona vao avy nanao voyage avy lavitra le ianao ry mika. Tokony mba akaina aloha ka. Zaza ry neny efa avy ny tsena ny vidin'ny sakafontsika marainaka. Fa isan'ny tena anao hoe voatato ianao ry mika. Maty azy zanako tokana aman-tany. Marina tsy efa nisy nahita tany io. Tena loza na azo ara en'Ingamera hoe napiditra vahiny nefa tsy niteny tamin'ny akory. Mika nefa sady tsy taizana reto mpony tsy mandray zava-mahadomelina. Tsy hamenatra Ingamera mihitsy ny hanao sorona mika na dia fantany aza hoe zanako. Fa ianao ve ry neny mbola te atory a? Angaza tsy mahita lalana ny tsy avelanao ivoaka? Sa iverinao farabe malo ra ka atahoran'ny olona ny endriko? Poa! Aza manonona sandra be malo zany ianao ry mika fa mampirikoditra. Nijery ianao ry mika. Tsy azoko mihitsy ry neny a. Fa misy inona? Mefenareo fa vaiko ny trano loha e. Iza koa ny afinao? Madame Rondro? Misy ilavanareo amaika angato? Ie, iana sy mivahinao mihitsy no ilaina. Vahiny iza madama? Za nga manambahiny? Mbola mandainga ihany ianao a? Mikisa ianao hitadiavana azy rehefa tsy han'olotra moramora. Fa ahoana izao ry neny a? Avy elaonareo zay? Tsy mila resaka lava be fa manaraka ny anareo. Ndao Rondro a? Tilozako marina. Dia za ihany nanolotra ny an'ny zanako amin'ilay tsy mataotody. Andeha ingavany amin'ny monsieur le maire fa tena tiako ny zanako e. Aleo mihitsy izy alaiko ny ampiraomany ao ambony ao. Vodio! Vody tompoko! Mandrosoa! Madame Rondro mpiasa mafatrapo. Mifona re aza vonoina re zanako fa tsy manana ankoatran'iny ane ahy e. Ny zanaka ao anie ka tsy ho vonoina fa ho atao sorona fotsiny eny amin'ny fasan-drabe malo e. Anio alina izany. Mifona re aza ataonareo solona ny zanako. Aleo izany solony toerany re aza mitapitapy. Ramatoa Rondro misaory ianao an'Andriamanitra fa mbola tsy tao anaty lisitra ny anaranao. Fa ho avy tsy ho ela izany raha izay ny tediavinao. Mba afaka mahita ny zanako farany ary ve alohan'ny kipin'ny masony e. Ao eto aty lesy le zazalahy ny olon-tiany ao Reo izy dia dineo tsara. Ny zanako etsy aloha fihingo farany ianao. Fa fihinonao farany ahoana ry neny a? Fa nga zay ho fatony hoe ho fihinonao farany? Raha mba fantatrao mantsy ry zanako Ary inona hono tia mahalasa saina ny Rondro eo e? So dia mieritreritra ny anao ketrika hafahafa fa tsy hainao ny mizaha ara-pahasalamana fa efa misy stagiaire tonga ao Sady to karazan'le tsy mandray zava-mahadomelina ity zanako ao tiako. Tonga soa daholo sika e. Eto amin'ity tanàna ity no atao hoe Ambomahazina. Dia ito toerantsika ito ny commune. Eto sika rehetra no hiasa sady hanao stage mandritra ny 2 volana eo. Dia samy ary maka ny efitra sahaza azy ny tsirairay e. Serge, Ahoana? nandeha Fasy-Maison be ny tanàna fa tokony hiasa avy hatrano isika fa misy vahiny vao tonga ao. Aiza akory dia mondra. Dia tsy misy fakanaina akory ve fa tonga dia miasa avy hatrany? Ka izany no mibaiko ry Serge, tsy afaka mandà sika. Hiasa nefa ilay asa ho atao aza tsy fantatra akoriko. Ka ho avy eo no vady Ingamera nazavantsika izay tokony atao ka. Ok ariko. Ny tarigetra antsika anie lesy ny vonina foana rehefa ilaina na andro na alina. Raha olona marary dia ie, fa tia indray mitoraka ity toa hafahafako. Tsy maninona lesy fa rehefa eo Dedandremy fa tsy mahazo hitondrana biby maloto ato amin'ity efitrano lehibe ity. Azonareo ve zany? Hono madama.
Fa dy olona mandray zava-matomelona ve zany ty toerana ity ka antony mahatonga ny fizahana? Dia izay olona mandray zava-matomelona zany tsy mahazo monina eto? Eny tokoa e. Aza be fanontaniana fa ny asa tao a? Zay fa lasa? Raha azoko tsara dia tsisy azoko ry Serge. Inona izany no tokony diran-dresaka toy izao amin'ny fiainam-panjakana? Ka miady amin'ny fidorohana zava-matomelona zany ny commune kia. Mahafinaritra raha ohatra izany daholo ka. Kanefa vo mafy ianao. Ianao izao na raha mba mpiasa amin'ny fahasalamana nefa mandray zava-matomelona. Avelao any zany fa resaka mandany jiro. Serge, jerinao ny ry Sargy e? Aiza? Io, misy toerana mahafinaritra be io nefa fasan-drabe malo ny soratra eo ambany. Sady hoe tsy azo alea e. Ino madama fa mangina amin'izay ianao e? Efa maty ve izay ilay zanako any e? Ino mba harenako nefa tsy te hampahory vatana fa aleo aloha mody matra ihany fa aitoko moa zato amin'ny biraon'ny gamera. Madama, tsy maintsy manatrika ny soriny io ianao raha riva, satria vahininao reo. Aiza kosa re, aleo ry ahy mba tsy hanatrika e. Taperiko ralina koa mombanao raha mbola be famalina eo ianao a. Ka eny ary tompoko. Dia raha ny tokony ho izy dia ianao mihitsy ho manapaka ny lohan'ny zanakao. Amin'izay mitombo tsara ny herinandriana be malo. Ry lanitro, inona ty lazainy? Azonao ve zany le rondry tarondry ty a? Eny tompoko. Fa ty rondry ty marina ne ka tokony atao vadiny rabe malo e. Tena hevitra mety tokoa zany. Sady efa misomisolo ny asany. Nefa aitoko moa hoe ray volana ireo stagiaire no mijanona ty. Aty koa ny anjarandro izy e. Na maty ho an'ambo-masina na lasa-ponina ambo-masina. Ramsey afaka mijery anjanako amin'izay ve aloha e? Mbola ho hitanao ihany izy dia tany hatrany an-danitra e. Ndana aloha ianao moa dia rapitso amin'ny enin'ora ariva ianao miverina. Mazava? Eny tompoko. Tena tratrala tatytsika ry Serge. Andeha hijery tanàna ny lelana nefa efa miraika 12 sasany alina izao. Eno a, sady amin'izay tsy misy revy akory ve? Mibandy anefa mba te hirevy. Efa hoe fady zava-matomelona ny aty ry Serge ko revirevinao ina ihany. Ary izao ve ry Serge tsy efa fotoana fivoaham-mpamosavy a? Aza miteniteny foana io ndrery dia mondra. Aleo antsoina ny ankizy andeha mahafantaraiky be aty. Aingana reto a! Oay, Serge, misy vehivavy mainty misarita-bolobeto matahotra. Sandriko aza mamorona eo e. Ny sandriny hoe fa lasa lavitra. Io ry Serge, hitanao ve io e? Oay, io tokoa. Tena lasa miolona be ny lohako marina. Tsy azonareo alea aty. Tsy fantatrareo na fa toerana faty ny andalovanareo. Serge, andao hiverina fa maty aty isika. Ka famantatra ny eny tongotra hoe? Aleo aloha safoko ny faladiako dia ataoko eny amin'ny lohan'ny Serge. Dia azakazaka dia saritiko mafy ny tanany. Isa, roa, telo. Neny a! Neny! Zanako, etsy fihiniko. Ary kay nandray zava-matomelona ho mika. Faly sahirana satria raha tsy nandray an'izay izy dia efa maty ohatr'izay. Betsaka ny zavatra tiako antanianao ry Neny a. Fa reto aloha ny sakafonao dia mirena teo ampandriana teo. Misaotra anaka. Ka inona no tianao antaniana e? Zao ry Neny a. Voalohany aloha, inona no tena ambadika ireny fisamborana reny?
Ny faharoa, aiza ny olo tiako ny tozary sisa tavaverina ato. Ny fahatelo, inona marina ny tena asanao amin'ny komina io e. Ary ny fahaefatra farany taizenao tamin'ny alina. Fa inona daholo zany anaka? Valio ary neny a. Zaho e, tsy misy mystère ny tanànantsika. Dia ny asako eny amin'ny komina manao présentation an'izay vahiny tonga. Ary tamin'ny alina indray nisy vahiny tonga dia tsy maintsy nentina teny amin'ny gamera. Tsy mahafapo anazy ny valim-panontaniana izany neny a. Sady mbola misy tsovalana eny ny fanontaniako e. Aleo aloha hamonjy ny asako romika. Sao dia mitady anao ny gamera. Ohatray, fa ngatso hoe rehefa misy vahiny ihany vao miasa e. Ka misy vahiny aho e. Lasa ihany izy marina. Tena kaiza ary izany diny e. Sa ve tezitra tamin'ilay adinay teny amin'ny komina dia lasa niverina ny Antananarivo. Mety izay ngambe. Ary aloha izy loha hoany raha izany. Ho atao testa hono isika androany a, dia miomana avokoa izany amin'ny fahadiovan'ny vatana. Isika moa ve dia atoro izany indray e. Dia hamondra aloha mba mijanona vetivety fa hiresaka amintsika sy ianao ny vadiny gamera. Ny sisan'izay efa afaka mamonjy ny toeram-pidiovana e. Fa mbola atao inona hono tsika ry sertra. Za zany ohatra mbola le tany amin'ilay tamin'ny alina foana ny saiko. Zavatra efa tamin'ny alina very dia hamondra dia mbola hiasana saina ihany a. Zany izy hoe tamin'ny alina. Sady izay zavatra ho atao rehefa avy eo hiasana saina fa sao tsy handeha amin'izay lohan'ny eo. Fa inona moa ny ataontsika rehefa avy eo e. Fa tsika ve no atao test. Sa misy vahiny vao tonga ao? Tsisy ka. Fa na isika ary no atao testa dia mila fanomanana ihany ny saina sy ny fomam-panahy. Sady mba maka expérience re a. Jereo tsara ny ataon'ilay olona manao test atsika eo. Dia tadio tsara fa toy izay ataony eo izany no ataontsika aty. Endrery sertra keliny. Aza miteniteny foandry a. Nefa ohatra ny mety amiko tokoa aneny ny akamindriny. Ka izay ny eo ahy e. Sa ataoko ny sera? Ajanony ena aloha izany ka. Sady nga everiny rehefa pelaka ary mibandy ka tsy haiko tsipa. Asako. Efa reto mitangorongorona reto daholo kosa kay ny vorona be rondro a. Ataovy tsara ny fizaham-pahasalamana anareo fa sera be reo. Mitomba fireny indray zany andro avelomandra-be malo. Andrekako, tena mbola tovovavy sy tovolahy vao eritreriny daholo ireo kay. Ndry miandry anareo zany rakisy ny farafaran'ny fasana. Ry zareo nefa reto to tena falifaly tsy malala izay anjo azay kory. Eninao ve le lazaiko toe ramatoa? Eny tompoko. Ity ramatoa ito izany no hanao fizananareo. Mino kosa fa efa niomanareo a. Mety tratsirairay dia ho areno fizahana. Mety tsy ho anatsononareo satria ho zarazarana amin'ny komina maromaro. Fa ngako moa misy komina hafa manao fizahana ara-pahasalamana ety akaiky ety madama? Maro ny be ny tanàna no efa manohitra ny fidorohana zava-mahadomelona ary ilay kely tia. Fa tsy izany kosa anie no fanarahana ary madama e. Eto izay miasa dia tokony hifanahintsika. Fa tsy hoe any anaty taratasy nareo mahay manao contrat fa hiara-miasa izay. Nefa rehefa tonga aty dia sarahanareo toerana indray. 8 heures izay ho ataontsika rehefa vita ny fizahana e. Rehefa hiaraka ianareo dia tsy maninona ka. Tena indrindra ry kialaka tsy etsiko ity no faty voalohany eo. Misema. Ohatra ny hafahafa izany ho aty ramatoa ity. Miavinavina sady manao fijery hafahafa. Mila mailimaily indrindra ity hamondra fa toa mitady sy lamina ity a. Izay zany reto a. Ndao tsika miaraka amin'ito madama ito. Izy aloha ny rondro e. Dia reto ilay stagiaire hiasa ato amintsika ary rondro a. Fary mahafantatra ary reto a. Ary andaontsika nomboko e.
fa amfiry zao andro zao reny mbola tsy tonga mitatitra vaovao ihany rondro marina tsy efa ho lany ihany koa ny ray andro manontolo efa midimy ora riva mihitsy zao reny a sao dia mba ilaozan'ilay bady fa aviny manova amin'ny valon'ny fizahanao ary tokony atsasakady mahery isaky ny olona nefa tena faingana ianao zareo mihitsy iny ka mety izay ngamby izy mandrosoa matamabe votinanatra neverina efa namoy fotany ty ianaoko tena efa saika namoy fo araky ny lazainareo mihitsy nefa fa ho tana amin'ny mamono tena dia naleoka aloha velona ihany na manao asa tery fotsina aza ka nanao ahoana ny valina asanao tany raha matoa fa aza be resaka eo enao koa ke tsisy mirarana ho faty ihany azy ka lozany eny tao nga mery fa loza hoany afanga tsisy azo ndray sy nataona ndray aza ka ndray tamin'izy ireo ihany eny efa mifoka na nandray zava-maty melona vaovao tsara zany ko loza aminao ahoany tsara loatra ary le kialaka tsy etsoka mahay vaviny zany nanao ahoana arondro manana retim-po mitaiza azy iny madama zany hoe folo tamin'izy ireo ihany zany madio sy afaka atao sorona fa ndroa kosa mijanona isolo ny toerako tokony iny mihitsy no mahatany fa tsy ka zao mbola tsy aterina any amin'ny trano fitoerana zay atao sorona aloha zareo fa mila vady ony rabe malo ka mbola ho tetezina isaky ny efitrano izy ireo ijireny an'izay mbaty iny eny tompoko tsy efa afaka miala amin'ny asako amin'izay ve tompoko tsy miasa ntsony ianao fa kosa raha tsy misy manitina amin'ny masindrabe malo ireo tan'olo ireo dia ianao tsy maintsy atao vadiny hay kosa tovavy betsaka mahafatifaty ireo ve moa dia tsisy ho tiany lehilahy ihanytra io dia anatery sakafo misy fanafody fampatirindreo mba tsisy fo ao eny tompoko ohatry ny tia torobesady kosa zany ary dia mondra aleo mihitsy aloha za andeha hamonjy fandriana za lesy mbola tsy te atory ohatra ny doto be izany koa ny tenako iray manontolo efa hatry ny tamin'ny atoandro zao ny tsy ny sakafo tiron'olona terindrondro ity zao mba mety ho hitany haiko zay fa lasa hoay le die tena azafady aky fa za koa efa te atory be dia voadonana ronondry ilako ohatra reny kiby reny zao ny olona no neto ndany aloha mialany fa tsy ok désolé akia bonne nuit indry bonne nuit mandreraka mihitsy zany ra olona manoatra vera ngano reny olona mamy reny oay ary nakoto ny zavatra maintimainty tao anatin'le ronono tony andraso marina tsy fanafody ty tsy leviny ty io ary le efa nahiko efa nisy fotoana nahita n'ity karazam-panafody ty atao amin'ny dokotera ary ohatra mahiny feon'olona miresaka neza zany enjana be kory dimby efa ho dimy izay ny vehivavy nojerena nefa dia tsy misy tiano mihitsy mangina ianao fa iza koa na hainao antsika miresaka eo olona dodon'ny torimaso ireo daholy andrikako fa tsy matama sy mivady mive zany andraso io itsaiko dia voaiko moramora ny rideau fa iza koa ty la antitra fotsy volobe ty sady fenolatra be ny tarehany ratsy zany tra olona efa tsy afa mamindra tsony eny izy zany ny kibony azy ty salan'ireny kibon'olona be voka be reny oay iny fa tamin'ny makaty amiko izy aleo moa dia atory be dia ilay kalaka tsetsetsoka ty tokony ty mihitsy ny vadiny rabe malo fa miseho amin'ilay loatra aza ndray zao ty raha ho tiany na ho tsy ka mandrosoa ianao fa inona koa nataondry eto amin'ny fandriana keo ta ody ary serge tsy janony eto anandramaraina akory azy fa misy inona ary dia mondra ty jerenao tsara ty io iny io zavatra maintimainty tao anatin'le ronono ny dominao tamin'ny alina io fanafody fampatorino fantany hoe reraksika dia nasiana an'io amin'izay mba matory tsara dia mba hafabizana dia ty kosa ireo io
fa iza koa ty lahantitra be ty ary tato amin'ity toerana ity ny raha ny fahitako amin'ity sary ity izany Ie, nijereny eo avokoa ny vehivavy rehetra tato mba ho atao vadiny. Dia izao ianao, tsy hisy afa-tsy sika senao sisa ny ato. Tsy hita sady tsy tratrantso avokoa izy folomena da. fa loziny ty lazainao dia mondra Ka izany e, andao sika hiala eto ry Serge. mila fandiniana izany fa efa maty paika ny azy mila mailo sika Ka rehefa tsy handeha ianao dia handeha. sao ary raha andeha andry dia aleo raha alina fa misy manara-maso sika amin'ny atoandro Ok ary. Neny eo maneno ny fondainao Eto aty kely any azafady. Ohatray. Ay tena inga mery ty marina. Aleo aloha mody rano mika fa tsy tiako hoe ny resakay. Mba akao rano ery mika azafady. eny ndrery neny a ary aleo enoko ny resaka reto mba alalako ny tena marina. Allô? Miaraba tompoko. Zao madama, tsy nisy ny tamin'ny rabe malo ny vehivavy tato fa mahikely daholo ny. Dia mazava ho azy fa Za ve natao vady be malo? za indrindra eo rehefa vadiny dia adiny hoiatra eo ny fanananao sy ny zanakao. Ho vadiny ato zany ianao mandrakizay. Mifona re a. Ataoko aiza ny zanako? Baiko zany fa tsy fiangaviana raha matoa. Eny ary tompoko. Oay, tapaka marina. Ay zany izy io ry neny. Mika, fangainao ny resaka tao. Rehefa izany any dia aboroko aminao marina ry zanako. Marina inona ry neny a menanao ary a Mbola tsy maty be malo ry Mika. Mbola velao izy. Mitombo asina trany anefa izy satria rehefa misy olona vonoina atao sorona dia mitombo ny andro iainany. Izay olona fahiny tsy mifoka na mandray zavady mahadimela ihany ary tsy taizana retim-poaina nefa no atao sorona. Dia izany ato nanaovana test an'izay vahiny tonga eto. raha zany Dia efa natao sorona ilay olona tianao iny. Mifona zanako a. efa fantatro ry neny a miezaka manafina anao nefa tsy fantatrao dia manara-maso anao foana. Tsy fantatro rery zanako sy azo amin'izao filazako anao marina izao a. Fa nangatako aminao dia fonjeo ambo-mahazina fa mitsaly. Manatona ilay infirmier sage fa mamanao stage fa efa mitady alala marina ry zareo. Dia tia nitoro-marika momba ny efitrano rehetra. Izay fa bon chance zanako a. Mahereza ry neny malala tsapako ny tsapanao tsy maintsy avoatako amin'ny Excel Radio manolotra ora manao amin'ny sivy raly. tena voatendry asalina tsy ahita ny diamondra ntsony zany raha-pitso inona ary zany ny tena misterin'ity trano ity sy ny fasandrabe malo Tena izay avy tena ho faty aty. Lasany asalina ho ny Serge. Tsy mahasamihetsika eto anefa fa sady matahotra. Oay, ary iza kosa izany mandeha any an-dala tsara n'izany. Izany, andrekako, oay, maty be jiro. Fa iza koa no mipika an'io teo e. Za be malo ty. Be malo? Eno raha te ho faty araka amin'ireo namanao folo ireo dia mihetsika etsy ange eo fa miandry anao fasandra be malo. Andrekako, ary ohatrany hoe feom-be ny tanàna anie izany e. Nefa toa tsisy ka. Ao rehefa tsy handeha ahy e. Ay, izay fa lasa. Ary miverina ny jiro. Tena hafahafa ty ka. Handeha, aleko maty any ivelana any toy izay maty ato. Eto ambaravarakely eto any isaty. Isa, roa,
anaty lavaka kay za ary inona koa zany ato zany andreka io ohatrany hoe raha mandry zany aleo andeha ala teto amin'izay ka hoaiza zany ny andro ty nefa tena efa ala be sady mangatsika be zany oay ary inona koa iny aloka mainty be teo iny maty aty andro any tena miorina be zany lohako zany iny indray sady ohatrana lava folo be sady misarakorako marina tsy mpamisafy ary izany tsaiko aorianako an'izany tsy te herika fonjeo e aza mitabataba fa tsy aninona anao fa izy ianao te ina nataonao aty amin'izao andro alina be zao mangina io anele olona mainty be teo e ndana mandefa matahotra izy roneny neny ony fa iza marina ary ty za hoe ndaotsika ody dia any azavaiko anao ndao ary dia zay ke ay ve dia tsy mipetraka tson zany indren'lahy iny eny ke dia zao samy manao valifatytsika anio ala naovantsika ny valifatytsika raha ny filazanena mantsy dia vao ny telo amin'ireo namandreo ihany no vita sorona atao sorona raha alina ny telo dia rapitso alina ny efatra tsy maintsy manatrika ny sorona io dimby fa ny vadiny manara-maso iny amin'ny commune dia ianao tonga dia mamonjy amin'ny madamira mamony compteur dia tapao daholo izay fil mampifandray ny caméra ao aminao dia adalainao sy ampitahorinao izy fa zay kansery namanao raikitra zany e fa efa misy caméra hoe indray ny tsy hitako fa zao e hoe ahoana ke tena manakasina tokoa ve ty raha be maly ty fa nisy fotoana mantsy anotondra an'ireny mortadelle misy kisoa ireny nefa tsisy fiantraika amin'ny tao aminy akory mbola tsy fantatra mihitsy aloha zany fa ho hita hoe ndana aloha ndre matory fa hiady sika ralina okely esy dia misaotra betsaka amin'ny fanavotana sy ny fampiantranoana tsy izy fisaorana ke zay ke fa bon chance tsika dia mailo ihany re na izany aza okely esy samy bonne chance ity zany le varavaran'le madama oay misy olona iny marina aleo aloha hiavinato zay kosa fa lasaka fa efa ato be olona be ihany io madama fa amin'ny telefona ary hoe manondrana vo ve zany ry zareo reto e tena olona tsy matahotra an'Andriamanitra marina mbola tsy nitapahany demondra ihany koa ny herinaratra marina sa misy tsy milamy maro be any za nefa tsy afaka mihitsy mihitsy raha tsy tapaka avokoa reo ahoana re zany ny atao hoe savy ry andeha fasako SMS nefa vo maneno zao ny findahany dia vo maika tsy ahombo ny tetika zay fa tonga eto amin'ny compteur loza marina nisy nahita aleo mpiainaingany ty zay ifampitady atao anaty azinatsika ny io iza le oatra ny azo be teo fa velesiko amin'ity ty vo mifanena amiko eo fa ahoana ty jiro tapaka tsiry reto andray fa atao maty koa ary le findaiko ty fa manantona le olona teo kaikely aina ary aloha anovako feo anam-pamisavy amin'izay ty miramiry ty dia amin'izay miorooro
iza koa zany e matahotra mifona e mifona re tompoko. Ary aleo velesika eto amin'ny lohany ety. Inona ity? Potipotehako ny lohany ity fanamonina namako. Diamondra andao andeha efa tonga ary zareo. Serge, efa ato lahy. Andao ary. Okizay efa vita anary reto a. Ka tsy maintsy makeny amin'ny fasan-drabe malo tsika zao dia zao fa sao dia mbola navelany ihany ny namana roa sasany. Tena efa maty reny lesy a. Savasava tao amin'ilay efitra fimifatin'olona manko a, fa efa razana avokoa. Zany hoe aleo ary aloha ody fa efa hitsy koa ny tranonay mandroso. Saotra betsaka lesy a. Fa tena very sara tsy nisy an'lahy. Tsy misy isaorana ry zareo a. Niketrika manaraka anay zao no tokony dinihana. Zao tokoa aloha e. Nitsikilo tao amin'ny efitra misy andrabe malo a, fa olona efa tsy mahavita ninina akory ka io. Tsy mahavita ninina io lesy fa manana ny asiny a. Mitombo ny taonany eo rehefa misy olona atao solona. Tsy marina izany mika. Aondrana makany ivelany ny fon'olona laindreo fa fanadalana andreninao avokoa izao fanaovana sorona izao. Amin'izay ndreninao dia matahotra ka manatanteraka izay baiko asiany atao. Mety ho marina tokoa zany a, satria nitambazany vola be izay nakaty e. Zany hoe vidina fo zany ilay nomeny anay a. Izay indrindra. Fa hono ary mika. Iza marina zany ty rabe maly ty. Ie, zany hoe izy io zany olona tena ratsy tarehy be ito amin'ity toerana ity. Tsy nisy olona tamana teto fa matahotra ny tarehany. Nisy fifidianana be ny tanàna teto tamin'izay fotoana izay. Dia ny tena velorano izay koa nentany latsaka dia hoe ny anao izay lany be malo eto. Dia dimy moa io lany io. Ny teniny anefa dia hoe raha horoasina ho ny be malo a, dia manjary ampitahotra ny hafa dia aleo izy alevina velona. Tena mba enjana koa izany a. Dia nadalàna nefa ny vahoaka hoe akipy ny maso ary tsy maintsy mihodina impito eo amin'ilay fasana mandritra ny anotrihana azy. Dia raha azoko tsara anie zany dia nararotony dimy ny olona ny kipy, dia ny oetin'ny tsaoko be malo e. Tena zay indrindra. Ny olona nieritreritra hoe i be malo ty a nalevombelona nefa ny vatana akondro no nataony tao. Enjana izy ka. Fa nody azy ny eloka vitany. Ary andao atory fa mbola be ny tokony atao reto a. Ka inona moa zany fa ndao ampiroro ny dimby e, dia aka manam-pahefana. Eno a. Ody e. Midire. Manao ni ianao Ramse? Tena mihitsy zao ny andrasako. Tonga tsy natsona fa nasesiko ny vitana. Fa ahoana tompoko? Jereo ty. Teny io. Firy ty ny mikasa nimbazimba amin'ny fidiram-bola fa niala maina avokoa. Ka itena izay fisazy fa amin'ny makely io ny tetiky ny avita. Ka nalaelo anamako tompoko. Ny kosa ve amidinareo any avelany. Akoraha malahelo dia maninona? Raha tsy nananareti-po mitaiza koa ary ty efa tamin'ny France ny fony ty ohatr'izay. Mifona re a. Aleo izany mba hody fa malahelo ndreniko. Tsy efa mba ampy anareo fa izay olona matinareo izay e. Inona ny diran'ity amin'izany e? Ny vadiko sy ny zanako ary sahako ny vonona ka ty no alefako hody hiala maina amin'izao. Mifona re a. Ao fa tsy tantara ninina re izahay e. Na dia fantatro fa tsy nalevinareo akory azy be malo. Dia niforsenareo hanambady azy koa ndreny mika. Fa taiza ny nalala tena zany. Tonga dia fitainany amin'ity fa mitady ho ratsy. Efa ampy izay professeur commissaire. Io eto any dia alevina velona any e. Ay, ohatray. Fa izy reto. Fa izy akory reto. Melana reo e. Fony e. Aza hoetinareo a.
mifona re tompoko avelao aho Tratra elahy fa inona daholo no ny antony nanaovanao areny zavatra reny mifona re tompoko fitiava tena so fitiava amboninahitra nandrisikananao an'ireny ny fitiava-karena be diso tafahoatra dia lasa aminao tao foana mifona dia menatra anareo dia mbola ifonako anareo ihany re tompoko mifona tsy nalevimbely izany raha be malo tsy afaka alanao an'izany satria izy mpamatsy vola ary mila sorona ny masina ka reo vahiny izay avy any ivelany tsy maintsy natao sorona mbola ifonako eto anatrehanareo koa izany rehetrarehetra izany izany ny tena marina dia zahay rehetra tonga teto izany ny saika nataonao sorona eny efa meloka ankehitriny ka raisiny andraikitra tena lehilahy tsy vanina ianao ty efa vonina izaka ny sasiko ataovy izay tianareo atao fa olomeloka io commissaire io eto any ary lahy dia tsy maintsy alevina velona miaraka amin'ny raha be maly io lahy olona tsy vanina reo tena intsandrindry mika efa ka na fahefan'ilay dimby asa dia mividiana tamin'ny alalan'ny vidina fon'olona eno raha tsy nisy resereso izany dia tsy lany dio mihitsy iny izay izany vao ilamy mandresaka be maly sy ny fasanko zaho aloha tsy dia hijery ny fantrihana ny dimby sy be maly velona ao am-pasany mampalahelo andray manko ndao ry aloha andehantsika sondrima ny rabay sady ny miaraka amin'indray izao no tena mety miankina eto tratrandre azafady ianao ry mika fa tsika neka ety amasin'olona hiditra eo amin'ny fanasitrihana ny razana arsika mijery aho koa ty sertra dia sady mipimasy mime tapitra izany ny resaka fasan'ny be maly fa izy ireo lahy tao manao fihetsika hafahafa amiko reto indray ngamba no mifasan-dra be maro eto natotry ny XL radio anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay fasan-dra be malo nosoratany RMK Rovany Haiko reo amin'ny elan'ny tantara Michel Arandriambelson RMK Rovany Haiko Adèle Raharso niaraka tamin'ny Titoain Arnaja Daniel ary Ravel Arson nandray fiosina indrindra raha teknika Stéphane Rakotomanina Nana Totosa Aniko Nofy